raha mikasika ny sokatra manokana zany a dia fanesy mihitsy nisy tato ato a fanesy mihitsy nisy tato ato ary tao anatin'izay 3 andro fanesy zay zany a dia hitantsika tsara ny sokatra tratra tamin'ny nakasika n'ilay solombavambahoaka iny a nisy ihany koa le tanzaniana tratra tamin'ny Mahajanga zany rehetra zany tilazana fa tena hoe fa maninona le olona sa kanefa votsiela fa tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra tamin'ity taona ity a nisy conférence andeha ataoko hoe atelier ngeza be mikasika ny lutte contre la corruption et les espèces sauvages, faune sauvage tao amin'ny Carleton PDB ny mpiara-miombonantoka tao ny USAID ary nisy fanjakana koa tao nanatrika tao moa ny lehibe ny Sénat dia ndresahana tao ny zava-misy eto Madagasikara satria forum faharoa zany 2 herinandro tao aorianan'iny forum iny fotsiny dia efa nisy saika nondrana teny vato 2 herinandro fotsiny dia rehefa atatsika tsara koa moa reny nalaza be mihitsy nireny sokatra tratra tao amin'ny valan-javaboary Tsimbazaza reny a efa lasa dodolo 2 andro nanaovany an'izay ny 2 alina dia ity vo tamin'ity herinandro ity a tamin'ny ty herinandro ity nahatratrarina reny le hoe sokatra nataon'ny solombavambahoaka ny Soavinandriana sy nataon'le tanzaniana fa maninona le olona no tsy matahotra an'izany azo ao no resako efa misy tratra fanjakana amin'ny teny hoe tsy isangisangy fa mpiatra ny lalàna fa mbola sa le olona sa le olona inona ny ao ambadik'izay fahasahina zay mieritreritra ve le olona mpanao an'lisy zay io aloha dia tsy azo afenina fa tambazotra izy io satria raha Tsimbazaza izy maka efa fantatra ny toerana andehanan'izy io ne eo makaiza fa maninona le olona ny sa mieritreritra ve le olona fa raha tratra izy manao an'ireny a isy anavotra na tsy mandaitra ny sazy a na geste teknika fotsiny fisamborana fa ho votsitra ihany izy rehefa avy eo a na le fanjakana mihitsy zany ny faible na ko ao anatin'ny fitondram-panjakana mihitsy ny olona amin'ity resaka trafika tsy mety mifarana ity satria veriko ihany raha tena entitsika araka reny zava-misy a sy ny teny ny mpitondra fanjakana hoe tsy isangotsony zay miatra ny lalàna enjana hoe zany raha ny koapa zany fa mbola sa le olona any any ametrako azy tsy matahotra teny anao to professeur hoe inona mahatonga le olona mbola sa mety eo anatin'ny fitondram-panjakana le izy kanefa tamin'ny tindray mitoraka ety zao le resaka sokatra tany navoaroroy ny solombavambahoaka ny Soavinandriana iny ny fanjakana mihitsy no mitory azy amin'ny alalan'ny ministera ny misahana ny tontolo iainana mazava ho azy fanjakana ny tompon'ireo biby reo fa izao fotsiny teneniko hoe za tsy hampanga olona satria tsy manana anaran'olona fa maninona ny endry zareo tany tailandais zany a le olona tratra tonga dia navoaka ndrareo sariny hoe reto le olona nanao an'izy fa ny atsika fa manana tsy aseho tenenina fotsiny hoe nisy anankisivy voaroa reo mbola misy anankitelo any mbola tadiavina fa izy reo olona reo zany hoe mila fantatsaratsika ary le olona nazaina fa voaroa isy voasambotra tao anatin'izy ary za mampatahotra any mihitsy fa motsy resahana eo iny dia avy eo adinidino any didivitra any ka matoa amiko tsy saresahana tia ny tratra ambodiombye tsy ny lase mihitsy ny gendarme fa tratra le député dia tsy ny laseny fa za raha ohatra iny ka mbola azona fenina zava-misy eto amintsika za tsy dia mino loatra fa hoe raha mbola azo atao manafinary satria nisy olona tratra dia resaka miteraka buse be fotsiny lisy fa iza le olona tratra ary iza ny naprisika azy iza le tambazotra fa ny tratra ohatra mpamakitola fasana ihany io makatola pato tratra le olona fa iza ny naprisika an'le olona reny zao mahaliana fa amiko une député un jeune député franchement élu tsy hiditra mikiso sady polisy raha teo le olona dia hiditra amin'ny zavatra oatra nisy fa nisy nametoky azy tao ary any Soavinandriana zany hoe tsy hisokatra fa nihiditra izy za mieritreritra zany fa misy tambazotra io ary efa nisy nampanantena azy iaro azy zao moa dia nadoboka antsiafa fa hatramin'ny roviny izy ny antsiafa tsy tehiditra amin'izany fa ho hitantsika eo ny toyany ohatran'ny hoe mametraka ia professeur sody kosa efa zay le hoe tanana zatra mitsotra dia misy farany foana ny zavatra rehetra professeur ka za moa midera sy mankalaza an'ireo nahatratra reo gendary nahatratra azy mihitsy ny ary tena manao hoe bravo zalahy tena toizy ny asanareo zay le hoe hoantanindrazana tena bravo satria fantanareo fa tsy mora ny asanareo fa
le olona tena tratra am'ireny ve jerevina eny lalàny koapy entsana ane le lalàny koapy ka izao amiko reny sokatra tratra reny de loterie reny loha ny tratra reny zany ny tratra fa mety nisy be deabe ny any ambadika any tsy tratra fa de zao fotsiny hoe rehefa tratra ianao a de ianao no mizaka ny taolambe tsy mitapaka ary za tsy tehitra zavatra fa ary ampifandray zavatra fa tsy mitovy tetiny hoe isy olona fantatra fa nyzana hoe meloka avy eo efa ny an-dafy izy vao fantatra hoe nalefa nandositra ve sa teny itsabo teny any an-dafy a zesta tekony hoe lasa nandositra de anaovana fisamborana iraisam-pirenena efa lasa izy vao lasa ny alika vao manangom-bato tsika gesta teknika reny amiko fa tambazotry reny de izy ny sa nanao an'le risque fa rehefa avy eo izy navotana de nalefa ny avelany itsabo teny hoe za tsy gaga raha misy an'izany tao hoe lasa nitsabo teny nitsabonina tany an-dafy ony lasa nandositra ony za tsy mino andreo fa de efa zay moa le tantara misy antany sa mifanjakanako ny isan'ny vesatra iam-pangana ny ty solom-bavombahoaka ty ohatrany hoe fanararota-pahefana ny tiako tenenina hoe tena sao de nanararoatra n'izay fahefany mahasolom-bavombahoaka zay mihitsy izy zay no nampiasainy zany nanaovany an'ilay trafika ohatran'izao tena fanarota-pahefana le izy satria nampiasainy hoe immunité parlementaire anazy fa de zao fotsiny io député uriuri amby hoe manarotra-pahefana aho reny moa ny tratra fa loterie io amiko fa ino ny tratra fa be deabe mety tsy tratra olona renjara na izany ara professeur tsy manala akory n'le eloka nataony fanazavana-nentinao zay tsy manala mihitsiny ka tsy manala mihitsy ny ary zay ary ny teny hoe asivo olona exemple anankiray ranga olombea asivy exemple anankiray ka tratra aloha ty député ty fa de iza koa niaraka taminy za tsy mino hoe fa niasa rery io député io fa le olombe niaraka taminy nanaporisika azy koa zao tiana io reny anarany satria raha io ihany no sazina iny mety sazina mampiarina aminy lalàny ary mitaky mihitsiny zay eto hoe aleoha hiatra aminy lalàny fa kosa izy rery any ve ary iza niaraka taminy any zao mahaliana atsika ono a professeur taorianan'ireny tranga maro na trafika sy ny sisa reny manahoana ny akon'izay amin'ny sehatra ohatra hoe amin'ny IPS fotsiny ohatra na ny universités fotsiny ohatra mba manahoana ny akony reny tena misy akony mihitsiny satria fatatsika tsara fa Madagasikara manana mampiavaka azy ary mba te apiroboroby iresaka an'izany moa tsika angamba rehefa avy eo resaka fizahantany eo manahoana ny fizahantany misy fiatraikany reny amin'ny resaka fizahantany raha miresaka fizahantany tsika zany isan'ny mpizahantany tokony ho tonga eto Madagasikara de misy fiatraikany amin'ny toe-karem-pirenena misy fiatraikany reny manome laza ratsy any Madagasikara misakana ny olona tsy ho tonga eto satria raha eritreretintsika fa reo biby reny reo sokatra reny ka le biby endémique mampiavaka Madagasikara ary efa rara efa vitsy ary efa atahorina ho lany tamingana de izany no reny any velany hoe raha eritreretinao zany hoe biby arovana lany tamingana kanefa mbola misy samanondrana mbola hodorana le ala iny koa mbola tantara sy géographie iny zava-dehibe amin'le firenena vera mbola ohatra ka mimpandoro azy satria mirehatra Madagasikara zao Madagasikara rakotrala sa Madagasikara rakotrafo mbola fantanina mipetraka zany fa mandehany ianao amin'ny any atsimakany fianaratsoiny amin'ny RN7 RN12 fa tena mirehitra ragna Madagasikara tena mirehitra marary mifonao ary eto de manararoatra mbintso ty boky ty de navoaka ny fondation FAPBM ty sy ny mpiara-miombonantoka conservationnalise io de mavakiko izy amin'ny teny anglisy moa izy eto fa misy amin'ny teny gasy koa hoe 2023 izy just 7.7% 9.7% of Madagascar's primary forest cover remains efa latsaka ny folo isan-jato tompoko ny ala voajana ary tavela eto Madagasikara inona moa ny adidy sy andraikitry ny ala inona moa ny adidy sy andraikitry ny ala eto Madagasikara reo no manao an'le fonction écologique manome rano misotona an'le gaz carbonique ary ireo no pharmacien'le olona any ambanivohitra fa tsisy pharmacie any ambanivohitra any reo no manao an'le fonction écologique ale efa latsaka ny folo isan-jato zany ve avita ny fonction écologique endrasana aminy zao miato ny orana tsika menakavo no faty eto tsika menakavo no faty eto de miezaka andatsaka olona artificiel re zany pomade reny fa le ala mihitsy mamboly azy tsika io azo amboletsika io mbola afaka firy-taona io voaniry ary ny losa ary ny kininina sy ny sapin reny no ny kininina sy ny sapin reny no amboletsika buveur d'eau ny anara zany kininina zany ka tsika mamony teny zao ary tsaroko ny teny Prince Charles tamin'ny tonga teto Madagasikara izy hoe Philippe hoe
Madagascar izy comité en ecological suicide Madagascar est en train de commettre un suicide écologique 5 taona terina marina ny tenina zao tsika menakavy zao hoe sotran' Jehovah fanahiko fomba anisy orana iny alina fa maty atsika menakavy amin'ny faritra sabotsina miana iny tsisy rantsony andrano vovo efa mianomboka miritra le nampifretika eo ambany eo mihitsiny zany no tapotra am'izao fotoana zao hoe zavatozy zany ka fiatsaikany iny resaka fizahantany resaka ekonomika zavatoza itiratsika lalindalina zay rehefa avy eo fa tejana kely amin'ny sokatra ianao nanao fikarohana maro manao fanadihadiana ihany koa sao de mba afaka ampahafantarin'ny professora hoe fa tena makaiza tokoa zany lalan'ireny sokatra reny miainga avaiza mifantatry ny olona mantsy de hoe any atsimo nosy any tena angalana an'le sokatra de raha ny fahafantaran'ny professora makaiza de mandeha aiza zany le izy za manana misy document ary misy documentation tamina boky New York Times efa boky tamin'ny 5 izy de tena mitantara mihitsy izy na ny olona tsy sokatra ihany moa ndresahany eo fa hatramin'ny biby lava tantarany hatramin'ny anaran'le olona toerana iandrasan'le mpanao trafika eto Antananarivo tsy amin'ny hôtely ohatrohatran'izao iranina ny contactanay ary ananary zao ny fomba de le tokatrano fanangonana sokatra any tsy mo etsetretsetra makaiza ary re sokatra eo matoa le olona makaty de efa misy destination mazavy io ny fantatra aloha zao de makany Asie makany amin'ny Thaïlande anisany makany amin'ny Kuala Lumpur iny makany Hong Kong satria any tsy resaka biby Madagasikara ihany fa tena biby eran'izao tontolo zao de hitany dolidoly ary any ny toerana fisin'ny trafika biby malagasy zany manana antsarany toerana makany reny iny resaka tany Thaïlande iny satria ny tenako tao anaty niaraka tamin'ny mpiasan'ny ransoniana niaraka tamin'ny monsieur le ministre ny tontolo iainana tao anatin'iny mifampiresaka zay de efa nitendry zareo hoe tamin'le olona le trafiquant le tratra le thaïlandais de efa nitendry zareo hoe amin'ny Madagasikara izy am'izao fotoana zao fa niteto amintsika ny tsy taitra ny biby tratra eto zany ary zay mampatahotra an'ireo vol ireo le makany Asie io matahotra an'ireo mihitsy satria firy ny vol mivezivezy ary eto de tehiteny fa misy namana ihany ny tao amin'ny douane tao hoe ary mba olo malagasy mba nalahelo izy fa zareo no miteny aminay taloha hoe ohatrany hafahafa ny toetrany lehibe anay ato izy fa rapitsy zay eo tsisy miasa misy vol mandeha makany Kuala Lumpur ohatrany tsy mahazavazava eo zay tonga de efa misignaler ny polisy ny douane ny Kuala Lumpur tratra tokoa ny apitsony tam'izay volana koa zany hoe le olombe mihitsy zany nitafiditra ao anatin'le trafika fa matetika le polisy kely ary tam'izay fotoana zay ary efa nijerevana sary hoe misy ve caméra atao aminareo misy de navoaka de tam'ty andro ty ny lasa le izy jerevana le caméra io ajanony eo amin'ny polisy io ny apitsony ino de efa veron'le sary mifampiaro zala zay le eto Madagasikara mifampiaro zala ka ny lalana andianana zany efa fantatra fa ny bois de rose moa nisy tany États-Unis nisy tany Chine fa io any Asie io zany efa malaza ratsy nefa tia sokafana amin'ny vol any makany be de be mivezivezy eo marina za miteny hoe zay makany Dubai rehetra kory de mitondra sokatra daholy fa raha ohatra io ka atao ohatra ny fiambesan'ny Air France hatrio hiditra anaty avion ary anao mbola savaina tahaka n'inona ngamba io voafehy ihany fa etony le vol mivezivezy tsy fantatra tsony misy olona tsy azo zavaina eto zany tenenina zany eo anaty ka io resaka réseau misaka réseau eto moa zany de misy naman'zay hoe misy fa misy mpanangona tanalahy ivato ao misy an'zany sinoa zany de efa miteny izy hoe efa tonga 200 na zato de mamena an'le sinoa amvidiny amina vola 40 000 ariary ny anankiray de noho nefa tena iteny zay hoe aiza le olona fa hotratrarina matahotra indray le malagasy namana samy teny tsika mifanafinotrotrotranyzany de very finanana de matahotra kory zalahy iteny amin'io vahiny io nefa efa ndresaka tamin'ny monsieur le ministre andao hotratrariny olona io ka tsika tsy miara-miasa koa fa tamin'reto gendarme reto zany sendra ny taolambetsy mitapaka ho amin'ny bravo avericute any fa ndresaka tanalahy ianao teo fa misy ohatrany mahazo agrément ohatran'ny mpanondrana misy eto exportateur mahazo agrément maro zany fa misy espèce ao anatin'le atsona hoe CITES 1 annexe 1 sady tsy azo pina tsy azo samborona raha tsy mahazo alalana ary tsy azo ao ondrana misy reny ary misy ao anatin'le hoe annexe 1 ka CITES 2 azo fanjakana manao an'izany azo aondrana izy fa misy quota fa misy izy zay le hoe tsy atahorana mihitsy fa mbola be dehibe fa zao ny azo adino malagasy moa enjana be mihitsy ny raha atahotra ny tanaraha fa ny
roa-pahatelo na ny telo-pahaefatra ny tanalahy eto ambonin'ny tany eny tompoko eto Madagasikara ihany misy azy io tanalahy eo tokotaninao mampatahotra anao io atsika io le alain'ny olona io le entin'ny olona any io le vidin'ny olona lafo fa ianao matahotra de tsisy valeur izy aminao ka iny koa moa mbola tantara fanankiray iny fatahoran'ny malagasy bibilava fatahoran'ny tanalahy tsisy bibilava misy poziny eto amintsika de io tanalahy io zany roa-pahatelo ny eto ambonin'ny tany ho atsika ihany ary io rehefa tonga any misy valeur-any be ary zay foana moa ny tenenako hoe amboko zany satria rehefa dorana fotsiny ny any eto rehefa dorana fotsiny baobaba asio fidiram-bola raha mijery baobaba rehefa misy vola mantsy io mitombo azy mitombo ambidiny tadiditsika tsara fa taloha eo ampompe eo le olona mandro manasa lomo sasa zao nga misy samanao an'izany tsony satria nanina na vidina zao ny rano efa tsisy raha teo koa moa zany le izy tsika zany ka maninona koa aleo vidina vola io fa za moa teny rehefa ve inona stratégie na mipaikady zany inona mipaikady mba hitombony tombo ambidy amin'io mba hanana valeur tombo ambidy ohatran'ireny muraille de Chine pyramide d'Égypte reny ny ayay ny angonoka ny tsinginy be mara ny varika zay mampiavaka anao sika tsy mbola tonga am'izany vokany io touriste vitsikely tonga eto Madagasikara iny io fa le arena 10,000 ny arena eto ambony tany eto aminao ihany misy azy mampalahelo le izy faraparanako angamba le resaka sokatra sy ny sisa de hiditra am'le resaka toekarena am'izay tsika rehefa aveo ny tiako antanina hoe le firenena atratrarana an'le trafika reny ve tsy tokony ho voasazy ihany koa ao anatin'le trafika mihitsy raha ohatra hoe mpikambana ao anatina sitaisy zany izy de tokony misy sazy ihany koa tokony voasazy sa tokony isorana azony tailandais atao tsy nitenen'ny sokatra sy le miriantrara-tany iny fa ry zareo no niteny fa za miny mihitsy mifarateto ary nafantatra an'iny tsy nisatsaky teniteny taorinan'iny mbola tsy tavavorona le sokatra teo mbola nisy 420 ny lasa tany Tailandy any avy ety Madagasikara tao amin'ny ambassade américaine nafantatra an'izany tamin'ny diplomate tao no mifantatra an'le izy fa teto tsisy niteny mihitsy fanjakana fo nivoaka amin'ny Facebook vo nisy tokoa n'le izy ka iza mieritreritra rehefa niteny mihitsy nireo douane reo douanier any amin'ireo firenen'ireo satria enjana be ny douane any amin'ireo zareo miteny hoe tena tantely afa-drakitra ve le douane ao Madagasikara any amin'zareo le izy nitratry fa eto amintsika iny le izy mivoaka tsy tratry ka ahoana moa ny anasazinany eto amin'ny douane anao no gaboraraka eto aminao no mivoaka fotsiny eto aminao no mifampiaroaro eto aminao no tsisy akiteniteny fa lay voleur sont récompensés de ny douane ny olona miteny ray ve no sazitsika tena marina fa misy ny lalàn'ny sitesy fa iny tany a Thaïlande iny ary zareo nanana bonne foi na merina an'iny fa hoana ny volamena ny fiazan'ny Comore fiazan'ny Afrika Atsimo fiazan'ny Seychelles satria anazy ka rena dala tompoka any aminao le izy nitafavoaka tsika fotsiny foanana ny volona makany Comore azy fa avereny volamena anay misy moa tsy lalàn'ny firenen'olona hoe rehefa tonga ny aminy de efa izy ny tompony ny olona sy afaka manao lalàna ho anazy koa na de ianao ary ohatran'izany moa reto tahiry tany spécimen fossile nalaindry Béziers reto nentin'ny tany eto Madagasikara de nasarazaraina an'ireto karazana musée ny andafo reto de raha ataony anazy nefa avy ety Madagasikara le izy mpianatra malagasy zao tsy manana de zay koa moa mitako hoe avereny koa zany reny tahiry tany satria a Madagasikara reny be de be neny arenantsika efa nanomboka tamin'ny andro fanjanatany zany fa resaka sokatra ty tsy hoe tamin'izao fitonany zao ihany efa nisy foana io fa tsika amin'le famezan-danja tontolo iainana latsaky ny roa isan-jatony budget omena zany tontolo iainana le mampiavaka amin'ny Madagasikara ina vitany tontolo iainana tery anao le mpiasan'ny tontolo iainana anao asa fahagagana ary na ny tomobile etiny tsy misy akory tsy afaka anao miracle reo mpiasa ireo na de manana fitiavana ary izy zany tantarazy géographie mila resahana daholo zany ono aiza zany zao ny efa rano le sokatra sy le murien avy tany italiana le naverina ahoana ny momba an'ireny zay tambola raha mbola tsy tonga reny le murien reny avy any Thaïlande de efa niresaka tamin'ireo zoo expert efa manana le murien efa mitantana le murien misy anakefatra izy nandray andreo le murien ndresako eto misy efatra izy nandray andreo eo ny any Mahajanga ny Reniala Mahajangama riba moa ny anarany izy tsy tadidiko de ny Reniala ny Atsimo eo koa ny Vakona eo misy efatra izy zany mandray an'le murien zany eo fa manana traikefa reo amin'le le murien any izy ireo zao ary mandefa tatitra za sy teny ho isan'andro fa farafakely ny isan-kerinandro reo hoe manahoany reo biby reo
nisorana n'Andriamanitra velona tolotolo aloha nivarika rehetra ny lemuriens tsisy maty mihitsiny sokatra koa efa nalefany atsimo zany hoe efa nisy toerana nandray ary isorana andreo nanaiky andray an'le izy zay mbola négociation natao hoe rehefa tonga eto ny biby de izy ny andray an'le izy fantaniana volabe ny sakafondreo biby reo fa tena isorana an'izy ireo nitanjona moa de hoe tsy hijanonao mandrakizay reo biby reo fa rehefa afaka efatra 10 volana ohatr'izany dia averina any amin'ny toerana valan-javaboary misy azy zay mbola hovoriana ihany koa aiza ny andefasana an'izy ireo ny olana mantsy rehefa ohatrany hoe rehefa le biby rehefa zatra mahita olona de rehefa averinao am'ireny de tia hivita olona indray izy de matetika am'ireny izy nitratra amin'ny fosa am'ireny izy nitratra ny alika dia vulnérable be zany ka zany rehetra zany zany asa mbola teo anelanyelany fa nisy an'ireo zoo na nanaiky nandray an'ireo biby reo milamina tsara tsika hatramin'izao fotoana zao aloha sokatra nalefa any atsimo zarazaraina tamin'ny toerana vitsivitsy ihany koa zany hoe olo efa manana expert tsika moa manana an'le hoe total survival alliance TSA zareo zany ny andraikitra an'le izy za moa zany ny lemurien satria ao ny domaine d'expertise koa ao ny fahafantarako ao le namana fa nanao nyresaka tamindreo olo reo de isorana andrareo nanaiky andray andreo biby reo fa de zao fotsiny hoe falitsika tavavelona fa mbola misy firy moa biby tavelany velany any ary ahoana ny fivoahandreo biby reo za de apetrako foana re zany niendrika hita hoe sahirana am'ireny zany ny fotoananao tokony arovana an'le biby anaty ala fa nilaza ratsy entiny reny zany koa mbola tantara hafa dia hitenenana hoe eto Madagasikara tsika ihany misotona an'le lazantsika ho ratsy ary mahatonga ampizahatany tsy ho tonga eto amintsika fa olo ma professeur le biby na le zava-maniry koa sa indraindray miainga amina valan-javaboary reny fa goragora ve zany le resaka fanaraha-maso sy ny sisa nefa tokony hoe any de vatratra tena marina zay teninao zay mbintsoa aveza moa ny voandry reny mety avy any amin'ny valan-javaboary fa tsy voatery satria misy olona ny mahazo agrément misy ny olo exportateur légal fa misy koa ny illégal fa azadimo fa firy moa ny olona manana sokatra le endémique am'izao fotoana zao firy moa ny olona manana lémurien 28 000 lémurien ka ny ampelantanany olona eto Madagasikara olona tsy nahazo alalany 28 000 io ary chiffre natao moyenne fa raha jerevana ny ambony io mbola io ary ka mety le olona tsy voatery any anatin'le valan-javaboary izy ny maka fa am'ireny olona miopy any atokantrano reny de efa misy manangona an'ireny tambazotrany io de am'ireny izy manangona de le valan-javaboary voateniteny foana ary zay nindresana tamin'ny namana tao amin'ny ministera zay isorana ny namana ao amin'ny ambassade américane zay niara-nivory taminay ny alliance Vorgas sy ny mpiara-miombonantoka rehetra hoe atao ahoana aloha ny miregle an'ireo biby eo ampelantanan'ireo olona tsy mahazo alalany eto Madagasikara reo satria tsika nenjika foana nefa le olona tsy manana lalana akory fa eto de fa iteny fa misy olona fantatra zao satria nanontany aty saika intervenir hoe professeur misy havanay ozy izy tsy nahafantatra fa sokatra le voisin na lémurien le voisin de nandeha nakany avelany le olona de napetrany tao de tao amin'ny tratra tonga de nidoboka tonga de nigadra ny tiako tenenina de nandeha moa fitsarana le olona tsy tompo fa hoe le olona avy avelany de fa tavaverina hoe na heritaona sazy miantona ny azon'le olona ka eto de efa miteny fa isorako ny namana ao amin'ny ministera am'izao fotoana fa efa tsy misangy fa aza mbatratra satria zay ve manetana foana isataona hoe arovony gidro aza arovony varika fa mampiavaka atsika biby fiompy tsy fiompy reo biby tsy fihinandreo tsy kanefa ianao haka foana de hitahiry an'le izy ohatra manaonao foana zay de rehefa mierina ary le olona any ny olana zao fanjakana ave manana toerana andray an'izy ireo averiko fa na ireo varika valo 750 reo ary efa nanaovana négociation be mihitsy reo tamin'ireo toerandreo vao nandray an'le izy satria mandany vola ahoana zany raha olona ka misy olona mananandreo 28 000 lémurien ka hoe ny anay averinay zany ny anay manana toerana avenareo andraisana azy inona anao ataon'ny fanjakana zany zavatra zany mbola zavatra sarotra fa de nisy namana voangana tamiko vétérinaire malagasy avy any velany hoe zay biby tafaverina izy ny zavatra azonay atao de afaka mijery ny fahasalamandreo biby reo aloha zay ary zany efa tokony homantsika hoe ny any anaty ala aloha zay tsy anatsony zay efa latsaky ny sivy folo isanjato ny ala sisa tavela 95% lémurien ka atahorana ho lany tamingany fa koa le biby alempelantanany olona raha overitsika any amin'ny habitat naturelny misy ve toerana andraisana an'izy ireo zany mbola olana mipetraka dolodolo mbola hodiniana ary zany zavatra zany azo atao misy solution satria zava-misy zao de potikala misy eto Madagasikara zao zany hoe rehefa potikala tsy afaka mifandray tsony le biby mivokatra zay
ara scientifique mipetraka le hoe imbridine na misy le antsona hoe inceste na consanguinité ohatra fotsiny averiko foana fa ny lémurien teraka ho be tampona zay zanandrehetra maty foana satria efa ambony be loatra le consanguinité a ka misy mantsy olona mame vaolana hoe maninona nefa ro sokatreo raha vela iopony olona de am'izay reo be deaibe miala tsiny tompo fa raha ny angonoka ndresahana efa ambany be loatra zany a le diversité an'le angonoka ka raha ompinao de manatody izy fa ny zanany tsy viable tsy viable intsony a satria efa isamizy ao ihany nyfanambady miaraka de efa resaka scientifique geste génétique le izy tsy anazavany zany eto a satria ny olo tsotra tsy malala fa zay vaolana teny alao ompiny olona de mampitombo hoe tsy akosaka akory reo ka azonao anaovana an'zany a fa ny lémurien tsy mifototra ny vavy a ny reniny tsy iaraka amy zanany lahy ny rainy tsy iaraka ny zanany vavy izy menada tsy miaraka tsika tsy mahafantatra an'zany domaine-lay zany de zay mahatonga le biby mitady ny groupe voisin satria tsy te hifototra izy amin'ny anabavy na amin'ny zanany na de zany zavatra any zany de le ala mila lehibe zany mila tazomina ny tatavanala raha tsy diso vo aingana ny gerpe nankalaza ny fatelopolo taona ny siny inona no karazana ohatry ny fampitinana kely nisy fivoarana ve raha tam'izay resaka lémurien zay fotsiny resahana atao anatin'izay telopolo taona zay nanahoana tany ampiangana nanahoana am'izao tsika am'resaka zao professeur loha tsy hoe andoka tena be fotsiny fa za mieritreritra fa raha tsy tetony gerbe efa nisy ny espèce ny disparaître efa nisy ny spespèce nanjavony fa grâce à gerbe grâce ny fiaraha-miasa ny gerbe tam'ireo namana sy mpiara-miambolantoka tam'ireo tanora zay be de be nanolo tena ohatra fotsiny izahay ny eny nanomboka ny dia mivarika maneran-tany ny festival mondial de lémurien zay ho ankalazany maneran-tany am'izao fotoana zao zay fantatry ny olona rehetra maneran-tany etsika reny natao fa kosa etsika tsy nisakana ny fiazana varika mbola misy ny fiazana varika hatram'izao raha nieritreritra zay tam'izany fotoana zany hoe ao anatin'ny telopolo taona logoan'ny Madagasikara ny emblème-tsika dia tsy omby intsony fa lémurien am'izay ohatra ny américaine zay mampirery azy de ny aigle ohatra ny zareo ivoriana dia ny éléphanta ohatra ny endry zareo sénégalais de ny lioana mba le fierté le biby endémique eny de zay koa mba nieritreritra hoe mba ho vadika lémurien ihany hatram'izao tsy tafitsy zany satria na ny antony zavatra atao zany ary zay mahasarotra ny fiarovana eto amitsika zany ombo zany manana an'izany dolidoly firenena rehetra ary ombontsika io a niaraka tonga tamin'ny olombelona tetiny io 3000 4000 ans tsy andemika Madagasikara io na antsona hoe bariage ho any anarany miteneny ianao any andafy any fa tsika eto fotsiny miteny hoe rasy malagasy non 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 biologiste scientifique amiteny an'izany fa ianao samy tsy mahalala no fandokandoka teo bary biby malagasy be tandroka etsetretsetra fa mijereva anao fa tsy anao zany io fa biby avy avelany fa kosa mba nieritreritra hoe mba hivadika lémurien am'izay kosa ny emblématika ny emblème-tsika tsy tafitsy zany zay mbola miady zay hatram'izao satria le fierté mihitsy a le tokony ho antanrazana tokony bibinao fa tsy biby avy avelany impalany eny ny zareo éthiopiane kangourou eny endry zareo australiane fa fierté le izy fa biby mampiavaka azy na ny université anatananarivo ary amerikany fa inany logo ny omby fa nga mbola misy omby eo amin'ny université ao am'izao fotoana zao fa dientinao fotsiny hoe amy culture atsika tsy marina zany mandehany ianao afrika fa anatin'ny culture ny afrikane rehetra koa ny omby a ninina ataon'ny afrikane amin'ny omby koa ao aminy ohatra ny malagasy ihany fa izy zao fotsiny hoe zany le mbola telopolo taona manaraka tsy vita fa nisy ny fiovana maro ny olona nanoatra boky be deaibe zay a nampafantatra am Madagasikara ny gerpe mikasika an'reo arenatsika reo a ary gerpe kely association kely fa de zao fotsiny hoe nampivondrona olona maro maneran-tany a ary mety antony zany mba natonga ny Jonara Tsimbazafy a zay filoha afrikanina voalohany a ny international primatological society a satria gerpe ny tenako a malagasy ny tenako a ary fidiny olona amin'ny maha-afrikanina mety anisany ao anatin'zany a zay tenentsika moa fa amin'ny heritaony amin'ny taona diavintsika io a ny fankalazana amin'ny fahatelopolo taona ny congrès fahatelopolo ny IPS fa marina tenao ary isorako anao nampatsiahan'zay ny mbintsio a nankalaza amin'ny fahatelopolo taona ny gerpe tamin'ity taona ty a eto moa de paix à son âme professeur Bertrand Rakotsamanina zay nanorina ny gerpe mbola misy izy ankehitriny mpianany ako de zany ndray zany tsy maintsy mamoaka relève zay ny devoirako a alohan'ny ekipiny masoko zay matsy le fantanina napetrako tany lolotany hoe manahoana ny fomba fijeren'ny IPS zany ohatrohatr' zao le zava-misy eto Madagasikara
menatra zay ko ohatrotry ny ahoana ianao ty tena mametraka fantanina mamenatra sy mampatahotra zao le izy le ambintso voninahim-pirenena no atrehantsika amin'io voninahim-pirenena no atrehantsika amin'io IPS 2025 io zany hoe tsy ny gerpa ihany tsy matony antsika afaka mandray an'io satria zay atao ivato eo anelanelan'ny 25 volana oktobra ny fanjakana malagasy no nangataka an'izy io atao veto ndikan'izany zany ny fanjakana anisan'ny tompona raikitra voalohany ka raha ny fanjakana ny tompona raikitra voalohany satria olona mety any amin'ny arivo any ny tonga eto ao amin'ny sisy vato natao ngamba kosa tsika tsy hanala-baraka tena tsy eto amintsika ihany misy olana amin'ny resaka fiarovana fa izao fotsiny hoe zahay de mbola nanindry satria ao amin'ny site web ny IPS Madagasikara miangavy antsika hoe IPS Madagasikara jereo fa misy film ao ny taona an'io le tongava ny Madagasikara satria tsika manana ny 20 isanjaton'ny primaty non humain eto ambonin'ny tany tsika manana an'izay na de eo ary hoe aotra fangefatra isanjato fotsiny Madagasikara saingy efa 5 isanjaton'izy ireo atahorana lany tamingana ka izay fotsiny hoe tongava ijery an'ireo biby reo satria io ny chance anareo dikan'izany misy risque ao ambadika zay ireo olonreo ny ambassadeur atsika hitatara rehefa avy eo ny zava-misy ao anatin'ny fotoana ny dorotanety tsika amin'ny dorotanety ve zany no fandraisantsika an'ireo vahiny reo za menatra aiza moako za malagasy za tsy manana nationalité anakoroa eto anteraka eto any levona fa amin'ny fomba rehetra kosa iantso anao ampitiavana ary malagasy avako na ianao fitondrana na ianao mpanohatra amin'ny fitondrana ary enatsika ireo arovandreo andao voninahim-pirenena votatsika za tsy miteny hoe amin'io ihany de tsara velatsy de aveo indray anao na tsy any le izy fa andao io atao point de départ amelomatsika hery agny ohatrany hoe alefa baria miaraka tsika amin'io zavatra io mino fa olokendry mianao am'izao fotoana zao ary mbola isorako anareo nanasa am'ty fandaran'ty androany iresaka an'le tokarena kokoa social kokoa ny resaka fizahantany mantsy ianao ty hoe voatotohina le resaka fizahantany amin'le zava-misy ara-tontolo iainana mihitsy eto amintsika inona ny karazana constat hitanao zany hoe tena hoe sakana am'le izy efa nandrosy antsika ty hoe io resaka na trafic dorotanety sy ny sisa sy ny sisa ohatrohatry ny ahoana ny tena fiatraikany zany amin'ny resaka fizahantany misy olona mijery andreny sy le famonoana biby satria tena tia biby be izy de ohatrany hoe foanany mifakatia Madagasikara rehefa mahita an'le sary reny iny fa ngamba tsy de hoe ny rehetra kory manao an'izany fa tena tian'le olo Madagasikara satria averiko foana ho an'ny olona kristianina mba tia hitan'izany Jerosalema zany izy indrepy amin'ny fiainany ho an'ny silamo mba tia ho an'ny lameka izy indrepy amin'ny fiainany ho an'ny olona tena tia natiora mba tia hitan'izany Madagasikara zany izy indrepy amin'ny fiainany ka marina fa misy reny zavatra reny fa za mbola samy teny fa ny olona mbola teto Madagasikara mba hitan'izany variky zany misy le miriany any ivelany am'ireny zoo reny fa hitan'le biby mbola hafa ihany hoe hita azy amin'ny habitat naturelny teto Madagasikara ihany ianao no afaka hitan'izany zay misy 112 espèces za moa satria ny anara mivarika farany hita de mitondra ny anarako microzebus de Jonah microzebus Jonah manana disika andraikitra zany fa tsy hoe hitondra ny anara-mboninahitra fotsiny ka zay mbola mandresy laharitsika atongavan'ny olona eto fa reny zavatra eny mandalo amiko azo foanana zany dorotanety zany azo foanana zany azo aheny zany ahoana ny fomba ny enana azy na foanana azy ny fampiaran-dalàna aloha zavatra tsy maintsy atao eo ny fanabeazana ny olona satria matetika eny tsy ho raisitsika ho normalina fotsiny hoe tsy maintsy izy dorotanety ndray zao am'ty taon'ity tsy maintsy misy nidiverte ohatrany hoe normal ohatrany hoe falasa fomba fanao izy zavatra hovainy zany anatin'ny toetsaina ary tsy ho ataontsika ho lasa slogan fotsiny hoe amboly azy hoe Madagasikara rakotraly Madagasikara rakotra fa aloha zao ny hitan'ny olona ary iny ny tena mivoy malaky be deaibe kokoa raha miteny an'izany malahelo fa tsy hoe faly fa izay fotsiny hoe aleoa le olona taloha mantsy nyrehako de hoe rehefa maigny ala raha misy ala tanety mirehitra tamin'ny andro fanjanatany veloma ny lakilosy asian'ny mpanjanatany ze vatandeha latsy mamono afo tena tonga de voasazy fa manino tsika tsy mahavita an'izao intsony zantsony zao am'izao fotoana zao rehefa nahazo fahaleovatena ka izao fotsiny hoe Madagasikara zany
mifanina tamin'ny Afrika atsimo tsika tamin'io de azotsika le izy a satria zay tena nanao niady mba ho eto Madagasikara le izy a amin'ny ora teo amin'ny mamarana amin'ny mafoloan'ny PS amiko hoe mba aloha hitan'io le olona mba hita ny kantony Madagasikara muzika ny kantony tsy nivarika any moa fa hitety faritra olo reo a mba hitan'izay a mba tena Madagasikara milama Antananarivo madio zay zany no mba ho hitan'ny olona amin'io fankalazana an'io tsika ny rehefa manao zavatra mahavita ary nisy namako mpampianatra anay Patrice Arety nyteny hoe teknika kely ohatran'izao fotsiny io a de miovy io Madagasikara io fa le déclic mbola tsy mikliky am'izao fotoana zao ary zay indrindra ary zay nitadiavana an'le légitimité an'le olona azy izady jonara tsy mba zafa ny jerevanareo fa le firenetsika jerevana sy le lazan'le firenetsika sy le vizahan-tany ho an'ny taranaka rapitsy jerena fa iza mbola mino a ary eto de manao antsoavy hoe tsika le mpiara-miombonantoka rehetra mbola vitsivitsy ny nandray anjara amin'ny fanohanana n'io congrès zay atao eto amintsika io voninahim-pirenena ny tompoko hoe misy eto mantsy a mahazo tombotsoa ny fisiny eto Madagasikara kanefa rehefa voninahim-pirenena hoe raha arovana ohatrohatran'izao a mialangalana fa samy sahirana tsika ne zany rovintsika zany tsy ho sahirana fiafiana sahirana foana fa mba havoty le firenena mba andao arovana volam-pirenena mba efa misy any hoe andao arovana zay mba harotsaka ao a fa tsika avy eo ny any amin'ny kopy any angataka vola azo vola fotsiny nefa nialanao mirehatra etsy de averika any a raha araka mivoalazany ty boky ty a efa latsaka amin'ny 100 tompoko sisa ny tavela ary ny 5 n'le Lemurien efa nomboka lahony tamingana ka izamby ny titsika iseo a de ho tantara fotsiny sisy reny mino fa tsy tonga am'izany tsika ohatrany tonga saina be mahainao zany taremarika resahanao zany satria tsika isa taona ohatrany mirarakopanay ihany hoe ala zao zanakazo zao voavoly zao isa taona tsy misy fiatrika mihitsy ve zany reny professeur sa hoe raha ohatra amin'ny fanjakana ny eritreritra fa mbola 40,000 hectares ao anatin'ny taona raha marina 11,000 hectares ny tena voavoly kanefa may 100,000 hectares tsy mifandanja zany ary le hazo kely ny hazo zanakazo anarivorivony na mbola eny atao farafangana zao tao manombo a may zato isan-jato mamboly ny ianao androany mitabataba be maka télé manao ohatran'io namboly azo iny fa avy eo amin'ny herotaona de rehefa tonga ny ay de dorana indray ty zavatra ty tsy azo afenina ny global fire amoka ny chiffre hoe zao ny ala may teo Madagasikara de masahany inona amby le ala kely le geste technique kely le namboly azo kely tetsy a sy azo mbola ovi ary ndray koa ny tena olana za tsy manana fahavalo manokana amin'ny kininina sapin fa ny kininina zany le tompony atsina hoe buveur d'eau toka rano ary ny kininina tsy mamela azo hafa maniry eo akaikiny ny akasia raha voatafiditra ao anatin'ny ala primaire de tonga de lasa n'le toerana iny a kanefa rehefa tonga cyclone izy mitabotaboka voalohany ny omby tsy mihinana ny raviny akory zany hoe amboly a Madagasikara ho lasa maintso amin'ny planty tsy endémique vetsika ao anatin'io ala 900 tavela isany iny pharmacie andreo olany ambanivohitra hoe ao izy maka fanafody ary za mbola mino fa fanafody miracle manasitrana ny cancer sy na rambiazina beriberika ny ravitsara ny ato amintsika eny misy an'izany za moa teto misaiky tena hoe za tompoko misy fotoana tsy andrasako an'izany test clinique zany fa rehefa fantatra fotsiny hoe nahasitra anaty nahasoa nisy fery teo a nisy olana nampiasa zay olona inoko fa tsy mantainga de nampiasay koa de sitrana tsy miandry test clinique fa eto le miracle eto Madagasikara zany zavatra any na ino an'izany vahinona tsy ino an'izany vahinona iandry test clinique izy vo ino an'izany problème an'izany fa tsy problemeko ny sitrana amin'ny fantatro a eto Madagasikara misy mifanafodiny zao tontolo zao ary zay ny arovana an'io ala sely satavela io fa mampatahotra de averitsika ihany io ala efa 900 ve mbola tanteraka le fonction écologique andrasana aminy tsy mihino loatra raha mbola mitoy zao raha tsy maka fepetra entsina amin'ny fanjakana fanjakana tokoa ve no ndeha ataoko hoe tena fanjakana zany no lohany mety hoe mitombona zany fa manahoana ilay le olo-pirenena tsotra zany ianareo manao fanadihadiana ifotony ihany midina any rehetra any le olona ve tsy mba tonga saina am'izao ohatra hoe zao fiovan'ny toetrandro sy ny sisa ka izao misy fanjakana ny teny antsika teo fa tafiditra anatin'ny palicentre misy député ka mila fanjakana toteny mila fanjakana raha mibaiko hoe zao natao tsy mandevitra tsonitsika zany entiny rasan'ny olona ka ianao nefa goragora tsy toteny ny olona zay ny indrasantsika teo manondra rasokatra izy androany mbola misy sara pitso ianao nefa mandrangalalana tsy toteny ianao zany ianao hoe tsy atahoran'ny olona ane zany ianao zay ny rôle fanjakana zay ny rôle fanjakana zay ny rôle fanjakana mametraka tantandalana fa nytany tsy tandalana mahatonga an'io marina fa ny olo-pirenena ary zay ny mila azahoana an'le légitimité
zay mila azahoana le légitimité hoe za izy zany de tehiteny hoe zay faritra kosa reo région 5 reo zay mba faritra na mpiena ny dorotanety ary na foana ny alany sandahalo de mba aloha kosa reny ankalazana mba isy fifananany reo gouverneur reo fa na ny gouverneur na ny be dorotanety sy ny gouverneur tsisy dorotanety ny mitovy any sasany mafanafo amin'ny zavatra hafa de bravo foany kanefa ho aminy rekory izy amin'ny dorotanety eo aminy tokony tsy ampitoviana ary tokony amena sitraka zay faritra ary aprisiana zay navita na fe ny dorotanety zay nahataona ny olona tao aminy fa ianao mambono andrangoka fanjakana manana rôle ngezabe andidy amin'ny famezana lanja ny any amin'ny fampianarana any amin'ny fitaizana ny olo-pirenena any amin'ny fampiaran-dalàna zany ny rôle fanjakana rehefa tsy mahavita n'zany fanjakana tsy fanjakana izy zany na fanjakana tsy toteny efa nisy faritra ve zao mba nanao ezaka tamin'izany dorotanety zany professeur za zany nyfantatra aloha zao raha mihoatra tamin'ny taloha iny faritra Sofia iny iny anisan'ny voalohany sa faharoa tamin'ny resaka dorotanety fa zao kosa mba andokafako ny gouverneur ny faritra Sofia fa tena nampiatra an-dalàna zany kory tsy foana satria izy mahatsapa fa ny alany be manefoka sy ny alany be alanana de manondraka ny tambary efa any amin'ny 30 000 hectares any zay eo aminy faritra Sofia io efa mamokatra vanille mamokatra ovy reo zavatra hitanao aty Atsirabe reo satria ny antony ampony rotsakorana ary teneniko foana isaky makany amin'ny faritra Sofia hoe aokotsika mba ireare fa tsy faritra le io koa mantsy ny olana anankiray ty malagasy zaraina zavatra bojy ty zaraina zavatra bojy ty de niteny tamponiny tao faritra Sofia mihitsy ntsika hoe aza hoe na faritra sasana avy aloha izy ho mpangataka avy aloha faritra sasany ho andro rosy fa raha faritra mamokatra anao afaka mamatsy amin'ny faritra ny sasany aza manao toesainany rosy hoe tsy maintsy mangataka tsika vao mahazo io koa mbola tantara afy ho fanazarana ny olona angataka io kanefa le faritra mamokatra karaha iverenako le fanontaniana tao mbinitsoa faritra soamika taony nahitako fiovana aloha ary tsy misango ny gouverneur ary efa nampitandrina izy vo fakomaly izy nyteny hoe aza mba tratrako nampiasa mpanjakana na olom-bo fidy na olom-bo tedry fa tena piariko ny lalàna efa nisy 10 zao safiry ny tonga de 10 taona hatramomaizina zany ny tokony ho hitanao zany koa tsy midika fa tsy ho tian'ny olona ianao ampiaro ny lalàna fa kosa anao famokarantsika fa etony hoe na mandorona tsy mandorona le voleur sera compensé mahita n'le ala amindrera tao farafangana zany de teny hoe zao ve zany nivokatry ny asa nataonao de ahoana ny ilazana an'zao ampamatsy vola hoe zao ve zany nefa rano volanareo de aveo tsika délégation mafonja isaky ny andeha any am'ireny cope firy rehetra reny angataka vola amin'ny malagasy hoe reto ndray ary tsy miraty andre mihitsy ntsika fa raha jerevana zava-misy ka zao fotsiny zay faritra ary ahitana olana de tokony voasazy dolodolo fa tsy mimpandory am fa ny gouverneur nisy district ny mera ny lehibe amin'ny fokotany tokony voasazy dolodolo am'izay matsiary tompona andraikitra sy le fokony olo ohatra any amin'ny faritra ny Atsimo-Atsinana iny mantsy misy an'le hoe zay toerana nahitana ny dian'omby farany miatoka an'le omby very ampiaro zany fa tsy hoe ary zalany nandorany io ny anay teo moa zany de tena ao anatin'le fankalazana mihitsy no tonga de nidoran'le olona zay nandorany io ve zany de mandra sainy any ary le tanora tao amin'le tanàna leo maro-pana atsona ary zala hoe andao andory fa efa niafy eo akaiky ny tanànany tsy andeha hoany izy raha tsy amena 10 000 ariary raha tsy le maramila ny teny hoe adidinareo amin'ny firenena fa tsy maintsy mandiro zay ry zala vao nandeha zany le toetsaina satria ny antony efa zarina mena vola vao manao zavatra amin'ny malagasy de zany ranay teny hoe avereno amin'ny atao vazara angano mibaiko eo fa tonga de miforotra amin'ny malagasy mialatsika ny amin'ny teny azany rehefa zay nampiforotra atsika ka anaovantsika ny asa tsara mpandrosona firenena inona moa ny olana tsy te hiteny an'izany fa mba aso amin'ny teny an'le izy satria zay aloha zavatra hitako rehefa vazany lehibe ana orinasa ohatrany matahotra ohatrany mamokatra fa rehefa samy gasy tsy mifanaditsika le dorotanety ve professeur misy manao fanahinina ve le izy tikonina le fanahinina hoe ny fatatsika mantsy hatramin'izay hoe ta ve ala tsy vofe sy ny ohatran'izany fa le izy tena fanahinina satria raha resaka farafangana satria niny hitako ny antony tena fanay anaty ala no mirehatra na de andeha tongotra andeha fotsiny ary de efa lavitra be ary le afo na rehatra tamin'ny fotoana miaraka mba ho hitan'le tompona raiky mpanjakana sy hitanay mihitsy ny hoe zao zany ny tsy fahavalinay niarana rehatra le izy satsy hoe afo avery any fa tonga de niododina le izy de sahirana zany ianao namono an'le afo mamono ny aty ianao ny ary mirehatra ny atao ambadikaty mamono ny ary ianao ny ary koa ny efa mirehatra ny ambadiky ary tena misy ny afo tsinaha fa ngamba hoe namboly izy de nioatra le izy de tsy voatazona fa tena misy mihitsy ny fanahinina
ary misy toerana ndraindray mandeha am'le lalam-pirenena de fa de misinna re de nampiretiny zao aly zao e tsika moa tsy raha eto an-taninarivo fotsiny a tsy mahita an'zany fa mandehana makany aniny atsimo iny a de hitanao tsara mihitsy ny zao zany no lova o avelantsika ho an'ny taranaka raha pitso sy raha afaka pitso a nefa ny taranako ny olona nefa be azony a hitantana an'ity de inona ny fahavelomana ho an'ny zanaka malagasy am'izao doro-tanety a tany may vena avelantsika ho an'ny taranaka zay milaza fa ho ty taranaka milaza fa sotoavina milaza ty slogan rehetra ty aloha de loalarantsika e fa tsy zany zava misy ia maraparana ny fandarantsika professeur ndao mba hanao sosikevitra atsika hoe miainga tam'izay nresantsika rehetra izay inona ary zany zao ny tokony ataony rehetra hoe mba ampilamina ny resaka trafika ampijanona ny doro-tanety mba hisintonana ampizantany sy ny sisa zay voalazantsika rehetra teo za zany tompoko mieritreritra fa misy mivahaolana fa volonté politique teneniko foana rehefa misy olona tsy mahomby a ary raha misy olona petraka amin'ny toerana anankiray na olombo tendry moa zany ny tena voakasiko zay eto a atsivy tompoko ny atsony hoe obligation de résultat raha petraka teto ianao natateraka asa zao ny résultat takina aminao fa rehefa tsy mametraka an'izay tsika fa nao ny fanafo politika fotsiny apetraka koa de tsy androso mihitsiny io ampiaro ny lalàna kose raha mametraka tsika ka ao anaty taratasy fotsiny le lalàna fa tsy ampiarina de zava-poana ihany io manarak'izay koa fantatra ny fahantrano malagasy sanatria tsy manao vaindralahy tsy marary fa kosa asa tompoko ny tadiavin'ny olona ohatra fotsiny io famboleka azy io a ataova mivadika famoronana asy io sady mahazo tombontsoa le firenena sy le faritra satria mamboly azy le olona ary azony volavolainy ny amboleny eo a fa tsy atao fotsiny le hoe zaraina zavatra gratuit a de hodorana ary zay misy tsy mety ale fampiaran-dalana teo sivy exemplaire anankiray tompoko tsy anankiray moa zany fa zay tratra tena ataovy exemple mila mpitondra fanjakana modely zany zao tsika fa za mbola te hiteny eto hoe ny fizahan-tany tsy voatery kitika ny eo ambanin'ny tany tsika eto Madagasikara fa rehefa voakarakara exemple ohatra mahazavany Costa Rica Rwanda voakarakara ny voalamin-drareo fotsiny a manan-karena le firenena amin'ny resaka fizahan-tany fotsiny na soavin'Andriamanitra tsika manana an'ireo biodiversité reo a manana ny ty ranomasina 5 kilometre ty ataovy défi ary ny ampo am'izay mpitondra fanjakana ary zay ampo zay hipetraka amin'ny malagasy tsirairay mpitondra fanakana mametraka an'izay fa raha ianao mionona hoe touristany ianao a 300 000 tsy tratranao kory nefa ny voisin anao Maurice tsy mahatratra 1 300 000 de ianao mety aminao zany fa tsy taitra ianao mila mpitondra manana ampopo tompoko ary mizaran'izay ampopo zay a ho an'ny voaka malagasy rehetra ampiaro ny lalàna ny fahantran'olona midadasika ny fanabiazana sarotra be mantsy niaro an'izany le muriensy baobab zany raha ohatra ny olona ka mbola manitra raha tsy manako hanina ary raha mbola sahirana izy ao amin'ny fahasalamana azo atao tompoko manao manampy zay ny nataonay ao maro mizaha maro mizaha zay fito taona 20 taona zao tsisy doro-tanety tsisy charbon tsisy fiazana maninona zany isan-tasy be tsy lavitra possible ka maninona zany amin'ny toerakafa eto Madagasikara tsy possible satria zay miara-miasa am'le fokon'olona le vondron'olona fotsiny a le fotodrafitr'olona zany tsy maintsy jerevanao ihany koa zay zao efa mieritreritra ny anondrana tantely any velany a ary mivola miditra am'le fokon'olona ahoana ny fiovan'ny fari-piainany efa zanaka mana zanaka manana baka le fokon'olona ao mianatra ty Antananarivo efa fivoarana zany ary reny olo reny ny anovan'ny olo toe-tsain'ny olona ao aminy zay ny fifaliako a mba faly rehefa mahita an'izay zay moa le nanotra boky a de hoe je vais mourir le sourire aux lèvres te ho faty amitsika fa tsy hitomany zany hoe maty mamela mamy zany tsika tongavana